ivavaka isika manoloana ny toe-javatra rehetra sedrainay ry tompo mamakivaky zao tontolo feno aretina valana aretina zao mahita ireo lavon'ozany aretina zany mahita ireo miverinaina ao anatin'izany aretina zany mitenena aminay asehoy tompo ny hery sy ny fahefanao anafahanao anay amin'izany rehetrarehetra zany fa izany indrindra ny lohevitra natsangana Efizekema ambarao ny fanafahanao amin'ny Jesy tompo koa mitenena ry tompo mba hahazo toky zahay fa tsy miady irery manoloana zany rehetra zany ho voninahitry ny anaranao ny aminao Jesy Kristy amen. Dia ampitomboen'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany eto ampandraisana zao teny ampitondray ny tompo ahy izao indray ho atsika amin'izao alahady farany amin'ny volana Jolay amarana atsika ty volana fahafito ity ato anatin'izao fihiboana izao. Ny taratasin'ny apôstôly Paoly ho an'ny zanany amin'ny finoana Timoty ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny mazatra ny mpamaky an'izany toko zany dia ny 9 ka hatramin'ny fahafito zay zavatra efa nambarako taminao dia mba ampianaro ny hafa koa zay mahay ampita izany amin'ny hafa ampianatra ny hafa fa isika ary amin'ny 9 fahavalo no iainga misy foto-kevitra lehibe tiana ifandresen-dahatra amin'izany soratra masina zany tsarovy Jesy Kristy zay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazany tsarako tsarovy Jesy Kristy zay natsangana tamin'ny maty zany no fampatsiarovana lehibe atao amin'izao vaninandro misy atsika izao namaky ny Samuela faharoa toko fahafito sika mahatsiaro ny ady varotra nataon'ny Davida tamin'ny Jehovah Andriamanitra hoe hanangana tempolo anao a Jehovah. Io Jehovah tamin'ny Davida hoe tsy anao nanao ny tempolo ahy fa ny zanaka terakao no anorina zany tempolo zany ho ahy. Dia ny falian'i Davida zany fampanantenana sy faneken'Andriamanitra izy no anangana tempolo an'i Jehovah taranany no anangana tempolo an'i Jehovah. Dia mahatsiaro an'izany ataon'Andriamanitra mpanompony sika fa raha hoe tsarovy Jesy Kristy tsy Jesy Kristy tao Nazareta tany Palestina nijanona tao amin'iny faritry iny ihany no tsarovantsika fa ny zavatra rehetra mifamatotra amin'izany tsarovantsika tokoa. Teo izy hitantsika tamin'ny Luka toko fahavalo teo lehilahy efa nafatotro ny demonia nandritry ny taona maro rehefa nanontany izy ny anaranao legiona une légion 2000 personnes raha ao anatin'ny légion d'armée anankiray demonia 2,000 zany tao amin'ny lehilahy io tsarovo zany fahefana herin'i Jesy Kristy zany manasitrana nandidiny demonia ny ala tao amin'ny lehilahy io dia sitrana ary saina ny tafy lamba izy rehefa avy nitanjaka sy ny ananana tany foana tany zany Jesosy zany ny tsarotsika raha manatrika an'izao toe-javatra misy ankehitriny zao ilay Jesosy manana fahefana mandresy hatramin'ny demonia mandresy ny aretina rehetra
dia ndao mba averina atsiaro ny tompo isika mianakavy. Sokafy kely ny baibolinao ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany. Ho an'izay mahavatra manaraka ahy ao amin'ny FB dia atsiaro fa efa nolazaiko taminao izy io tamin'iny herinandro iny. Petera faharoa toko voalohany ny andiny fahadimy. Vakiko miadakadana tsara toy ny nanaovako azy tany anatin'ny FB, teboka mandeha bariteboka. Koa noho izany dia manaova zay zo tompo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia ny fitiavana ny olona rehetra. Fa raha nananareo zany zavatra sady anananareo petsaka dia tsy avelany zany ho malaina nao tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra zany kosa dia tojamba, ka tsy mahajery lavitra sady manadino ny nanadiovany azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Tsarova fa olona mpanota ianao dia nanatona ny tompo ianao ndray andro zay, ary manatona azy ianao isan'andro, dia mangataka fanadiovana famelan-keloka. Aza adinoiny zany fa fanomezana kado omen'Andriamanitra anao isan'andro zany. Tsarovy Jesosy Kristy. Am'izao vaninandro misy atsika zao ry havako, mitady anakona mihitsy aza fahatsiarovana azy fanatonana ny tompo zany ny toe-javatra hitatsika maso. Fa lazaintsika io tamin'ny heriny, aza variana amin'io, aza mitanondrika amin'io. Jesosy jerena. Raha tsaronareo ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa dia zay nampatsebiko tamin'ny heriny. Mijery any Jesosy tompony finotsika sy mpanefa azy. Mijery any Jesosy fa tsy mijery ny Covid-19. Mijery any Jesosy fa tsy variana maty ndray ranona, nodomandry ndray rano, dia mivariana any, dia mitanondrika any, dia kivy any. Tsia, tsarovy Jesosy Kristy tompontsika. Lay efa natsangana tamin'ny maty, nandresiny fahafatesana. Zany Jesosy tompony fahefana nandresy hatramin'ny fahafatesana zany. Tsarovy. Hampatanjaka ny finoanao zany, hampatanjaka ny sainao zany. Fa na inona fanafody hanina, na inona fitandremana atao, rehefa ketraka ny sainao, midina ho azo ny hery fiarovanao anatinao ao. Fa rehefa matanjaka zany finoana zany na mankitsika ny Petera faharoa teo, rehefa matanjaka ny sainao, mifikitra amin'ny tompo ianao, miakatra zany hery fiarovana zany eo anatinao, rava ho azy zay ho ataon'ny Covid any ao aminao ao. Atanjao amin'ny fijerenan'i Jesosy ny sainao, asehoy ny finoanao an'i Jesosy nandresy ny fahafatesana io. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa natsangana tamin'ny maty. Ilay avy tamin'ny taranaky Davida araka ny filazany tsarako hoy ny apôstôly Paoly. Jereo tsara zany fahasahin'ny apôstôly milaza zany hoe manana ny filazany tsarany izy, dia ilay manambara fa i Jesosy lay avy tamin'ny taranaky Davida, lay nilazay ny Samoela faharoa toko fafito teo, avy amin'ny taranaky Davida, nanaovan'Andriamanitra fanekena mandrakizay, dia anatanterahany tompo zay efa nekeny hatao amin'ny alalan'izany taranaky Davida izany. Ary zao ny tsarovy, fa reny toe-javatra mitrangy reny, alebiaziny devoly ohatrany nareo fa zatra mijery lopy.
raha kely pritika ohatrany singam-bolo iny a ataonao ambany lopy eo a lasa ohatrany hazo gota be de ataony devoly tahaka izany a io covid tsy hita maso alebiaziny devoly eo a-tsainao de kivy anao ataony mazava ny hevitra tsy hoe tsy miraharaha de avelao anao ianoany fa za tsy raharaha de mivoky ny trano anao tsy manao arovava akory de tonga ny aman'olo iny de tsy mampanina anao a zay izy mifandray aminao izy mifampikasoko aminao hoe tsisy raharanao tsy zany a de hoe manasa tanana matetika de tsy raharanao zany tsy zany dikan'izany fitenik'azy zany na tsy nisy covid azy nao manasa tanana foana izy anisy sakafo tsy anasa tanana mainka fa misy an'izany fampitandremana zany a de manasa tanana ianao tsisy misakana anao mihitsy a tsisy manome saina anao mihitsy aza manasa tanana sy ny maro samihafa am'izay efa atao ankirary de averimberina isaky ny manatrika ny televiziona ianao ka tonga in'le namatsika mpitondra ny taremarika iny de fa tsy maintsy mandre foana ianao hoe sasao ny tanana de mamerimberina eo zay mba afaka am'teny eo a sy mamerimberina reo geste barrière rehetra ireo de ao anatin'izany toejavatra zany sika no tao amina hiaritra ary zany nandraisako ny texte io andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo eo amin'ny andiny fahasivy le hoe noho ny amin' Jesosy Kristy no hiaretako fahoriana de reo fahoriana miaritra amitsika mianakavy reo hiaretan'ireo a mandrehany zany hoe nodimandry rana nodimandry ny rahalahy mpitandrina rana fahoriany zany a hiaretany reny mba hitrakanao tsy mety ho kivy fa sao de hoe miaritra de tolofikao ianao tsia fa mitraka ianao miaritra zany olona miaritra zany olona matanjaka zany olona mahery zany inona ny heritsika Jesosy Kristy tsarovy Jesosy Kristy tompontsika am'izao vanim-potoana zao tokoa manko a rehefa lazainy ny olona verimberiny ny olona itikitriny ny olona any anjenanao hatrany etsena any ataovy an'izao ataovy an'izao a tsy maintsy mahatsiaro anao hoe misy anankiray any azoko ankinana fahoriny reny a zavatsarotra reny nanaovantsika reny hira reny hoe natin'ny zavatsarotra atrehina ny hira fanampiny voalohany hira fanampiny fahatelo misy zavatsarotra atrehina fa izao ankany amin'izy tokoa moa ianao ankany amin'iza ianao raha ty zao tontolo zao ty a fantatro loatra tsy ho tany saiko eto ianao malala betsaka no za zay miteraka fahoriana ho atsika vetivety-tsika eny manaraka ny televiziona eny a mba nomena ray etsy ianao taolo kely tao a be loatra hony zany de nahena fahoriany zany tsy nisy covid aza tsy nisy fihiboana zany aza teto miorokoditra ianao mandeha ny an-dalana eny io olona tsy mihinan-kanina maty an-dalana eny io olona mba nitetezy anao tsisy hohanina tsisy ho tafina tsy nisy covid zany tam'izany mainka zao tsy miasa asa roviana koa ilazana hoe tsy mahazo miasa tsononareo de tsy mihinan-kanina zany maty ny anohanana ao an-trano ao ny farany fahoriany zany avako hiaretatsika ary tsy hanadinoantsika an' Jesosy fa efa resiny Jesosy avokoa zany rehetra zany toy ny voafatotro sika ao an-trano io fa tsy toy ny olona migadra tsy mahazo mivoaka vao mivoaka de efa misy miteny mandeha miditra raha vo tonga le ora voalaza hoe tsy maintsy hatramin'izao defa
voatrasany an-dana mody ianao na sanatry mandovoly ianao sanatry voasazy ianao migadra zany olona zany ty vao misy firenena fen'ny olona migadra mandendera ny tanàna ty ny voafatotra hoy ny apôstôly paoly ary nahafinaritra ary ny eriko erinao ny tenin'andriamanitra dia tsy mba voafatotra tsy voafatotra itenin'ny tompo io na aiza andrenesan'ny olona ny tenin'i Jesosy Kristy tompo io de mahery izy afaka mitraka izy afaka mandresy zay mety mampahory azy rehetra izy tamin'ny herinandro iny nisy olona zay tao amin'ny télévision tao resaka be izy miaraka amin'ny rangaha fatapatatro zay saika niantso tamin'ny telefônina mihitsy niantso azy mba avalio kely ara maototy fa tsy afaka miantso moa fa de ianao mirehitra mpitoerany fotsiny mandrezahatra teneniny zava-diso rehetra io teneniny eny amin'ny télévision eny anadiovany ny diso ataondry zareo miaritra am'zany sika fahoriny zany avako zany noe no iaretako ny fahorinany any zavatra rehetra no ny amin'ny olombofidy hoy ny apôstôly paoly miaritra mba ahafahatsika hotody am'izay andro zay sika tsy maintsy mino sika tsy maintsy matoky sika tsy maintsy maharitra miandry fa tsy ho mandrakizay akory zany fihiboany zany aiza nisy an'izany de hoe de mandrakizay tompoko mihiboko sika tsia tsy maintsy isokatra io mampiasa saina hafatratra ary voalazako tany am-pivoriana raha sendra tafahoana zay tamin'ny fotoan'androny efa fantatrareo ihany ko izy ty fa lazaiko tamin'ny fotoany nanomboka hihiboko sika tany amin'ny volana marsa tany hoe de nony amin'ny de mihiboko sika katona matrano ka na raha isy zavatra ho atao tsy mahazo mihoatra ny 50 na aiza na izy atrany am-piangonana de niteneniko tany amindreo rahalahy tompona andraikitra amin'ny fiangonana oreretsy raha tanynareo tany am-pivoriana tany tsy mba niady varotra venareo mba tsy 50 kosa président io zao any zone France io vao atao asehony ao amin'ny téléone hoe izy reo ono isan'andro de mamokatra azo vava foana de am'izay izy afaka misokatra foana fa reno ny orinasa mahazo misokatra zao de ny fiangonana tsisy ilany firenena azy de akatona taizy ianao nahita organisation matanjaka mihoatra ny fiangonana mba efa nanandrany zay tao anatin'ireny hoe tsy mihoatra ny 50 reny tonga ao am-piangonana ajaina ny ray metatra apetraka ny arivava sasana ny tanana sasana ny tongotra eo ampidirana tsy mifampikasokasoka tanterana fanompavana irava rehefa aveo milahatra ny tsy mbola nahitan'izany ianao teto ambony tany hoe nyrava atao amin'ny teatra teo de milahatra ny olona mivoaka fa tao am-piangonana milahatra ny olona mivoaka de ody voalamina voafehy zany fiangonana zany fa zao mo mikatona izy de vao mainka mampitombo ny oroorony olona zany hoe hoaiza zany ianao io aiza ianao ny alikoa amin'izy ianao ny atoraka tsarovy Jesosy Kristy tompontsika fa izy tsy mba mandaa zay manatona azy ary hitanay mitondra fivavahany zany ao anatin'izao fihiboany zao mitombo ny etaetan'ny olona ny tenin'Andriamanitra mamaky FB zany ianao be mifampisara tenin'Andriamanitra lasa mpitoro-teny dolo sika mianakavy zao maresy lahatra de samy manoratra atolo
etaeta ny ten'andriamanitra mahatsiaro lay jesosy kristy velona mandrak'izay de mifampahery ao sika menakavy de tao amin'sika anaka mba tahak'izany hatrany a mifampahery nanaovana nira fanampiny fahefatra amby roapolo de mba ahazo hery isika ao anatin'ny fiboana ka tsy angina fa hifampizarany ten'andriamanitra hatrany zany lazany apôstôly paoly zany ny aretako noho ny amin'ny olom-bofidy mba azon'izy ireny ko famonjena zay ao amin'ny kristy jesosy inona nevitra zany za miaritra mba afahako mitorony any kristy na inona mitranga na inona miseho tsy angina aho ambarako io jesosy kristy tompoko io amin'ny olona rehetra ary mifandresy lahatra sika fampitaony sika iazakazaka makao am' jesosy kristy tsy misy azonao ialofana eto tsy misy azonao iantorany eto tsy misy azonao itokiny eto am'ty zava-mitranga rehetra ty afa-tsy ao am' jesosy kristy ihany ary zany toko omen'ny soratra masina ao atsika jereo tsara le zazalahy lazay ny lioka toko fahavalo teo taona firy io tsy voalaza ny isany fa efa ela no nampijaliany temonian'io fa rehefa tafaona tam' jesosy izy de sitrana ny olona rehetra tao an-tanàna tsisy nanampoany zany hoe ho sitrana zany io zazalahy io izy rehetra nahitan'le zazalahy eo atongotry jesosy io a sady misaroka mitafy lambano ary saina izy ny tsy efa namatotra an'io izy ny tsy efa namolaka an'io zazalahy io tamin'io aretiny demoniaka io fa tsisy nasitrana azy jesosy ihany zany ny finoatsika zany ny tokotsika zay manatona ny tompo miankina am' jesosy kristy mandresy na inona am'izao zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainatsika izao de ianao isan'ireo olom-boafidy ianao anaka nifidiny jesosy kristy tamin'ny rano ianao de antony aretako mba ahafahako mitory aminao ny filazantsarany ary ahafahanao koa raha vakinao le timoty faharoa toko faharoa manomboka amin'ny faharoa zay zavatra renao tamiko de mba ampianaro ny hafa koa zay ampianatra ny hafa kosa ampitao amin'ny hafa zany ery fahefany jesosy kristy le nitsangana tamin'ny maty zany fa aza vela iondrikao ny namanao aza vela hitanondrikao ny havanao aza vela ho ketraka namatsika fa taomizy hakao am' jesosy ary matoke anao tsy anao akory no hamindra hery ao aminy tsy anao akory no hamonjy azy fa i jesosy zay ampionanao aminy no ampahery azy ary ananan'ilay hery fiarovana ary anasitranany jesosy azy fa ny antsika tsy fiarovana ihany tadiavitsika fa fanasitranana mihitsy ko hainareo zany fomba fiteny zany ankehitriny malaza be zany misy ny fiarovana misy ny fanasitranana fa ny antsika sady miaro no manasitrana zany jesosy kristy tompotsika zany de ny rano tompo anadiovany ianao ampanadidinany ianao tsy akasika anao ny ratsy tsy akasika anao zany aretiny zany koa mpaherezina ny zanak'andriamanitra tsirairay mpaherezina ny kristianina rehetra manokana ho an'ireo havatsika manamanjao kehitriny izy andriamanitra ny ampitraka anareo havako akafanareo miantoraka amin'ny tompontsika mametraka zany fahoriany zany eo anatrehany ary mangataka fampiononana ho anareo koa zay afanareo matoky lay andriamanitra momba atsika mandrakariva ho an'ireo any anatin'ny fitsaboana marary tanysain'ny olona dolo zao rehetrarehetra zao minanany zao ataovy an'izao zay tratry ny ompelantanana ataovy tsy maninony zany miheviko hoe mihinana tongolo gasy inona tsy lazain'ny olona rehefa mije any amin'ny FBI any ianao
fa izao ireny rehetrarehetreny ento mankeo amin'ny tompo dia ampanasitrana ny tompo anao ireny fa Andriamanitra mpanasitrana ny Andriamanitsika. Tsy mba Andriamanitra mitanisa fahadisoana aminao ka tonga anao ketraka dia tsy antenainao intsony. Tsy mba Andriamanitra sanatria manao anao fahavalony dia tsy mirarahanao mihitsy ny Andriamanitsika. Tsy zany izy. Ary Andriamanitra ny olona ao anatin'ny fahoriana indrindra. Ny Andriamanitsika ilay fahoriana tsy le hoe misy modimandry ihany fa le miaritra zavatra mafy, miaritra zavatra sarotra. Zany no hiaretako hoy ny apôstôly Paoly, dia io fiaretatsika io indrindra no ahafahantsika mahazo an' Jesoa. Fa lazay ny mpanao salamo fa Andriamanitra mora azy indrindra amin'ny fahoriana ny Andriamanitsika dia manatona azy. Eto makeo amin'io adinao io, eto makeo amin'io fahorianao io, eto makeo amin'io zavatsarotra atrenao io, makeo amin'i Jesoa matokenao fa mamaly sady mamonjy anao ny tombontsika. Izy no membonahitra averiny ndray tsarovy Jesoa Kristy izay efa natsangana tany maty, lay avy amin'ny taranaky Davida araka ny filazantsarako. Fa io no mamonjy atsika, io no manafaka atsika, io no manasitrana atsika, io no mampahery atsika, io no tsy maketraka atsika, io no andresentsika ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny Covid-19 izay mampiorohoro zao tontolo zao. Fantatrao tsara zany fa ny tazomoka nge efa nahafaty olona 900 mihoatra. Fa ny Covid raha ny le chiffre officiel mbola tsy ampy 80 akory. Kina mampiorohoro anao amin'izany. Manatona ny tompo handresenao zany. Mitsangana havako maherezy anao. Taosika anatona ny tompo, ivavaka isika. Tomponay eo mangataka aminao zay, arotsay eo anatinay ny hery sy ny fahefanao. Entinay mandresy, entinay miadika ahafahanay mitraka mandresy zay mampiorohoro an'izao tontolo zao arety mandringana Covid-19 zany coronavirus. Matoky zay ry tompo, fa tafinao hery ahafahanay mandresy zany zay rehetra. Sanatria hoe tsy nahazo zany akory ireo rahalanay nodimandry ireo, fa fotoana efa hodiny raha teo zao. Ianao Andriamanitra mamaritra an'izany amin'ny fiainany tsirairay. Fotoana efa hodin'ireo makany aminao ireo zao dia nalainao ny mpanomponao hitoetra any amin'ny fonena mandrakizay zay efa namboarinao azy ireo. Fa zay mbola eto mijoro vavolombelonao, tafio ny herinao ahafahanay mandresy tsy ketraketraka. Andriamanitra velona ny Andriamanitray, Andriamanitra tompo ny hery sy ny fahefana ny Andriamanitray. Andriamanitra tsy mahafoy anay, tsy misaraka aminay ny Andriamanitray. Andriamanitra mitoetra ao aminay, momba anay mandrakariva ny Andriamanitray. Halleloja! Dia rainay mandrakizay ny anaranao, fa tia anay ianao. Ny anaranao Jesoa Kristy no anandratanay zany vavaka izany. Koa rio ny tahotrao ry olonosa fo, fa tsy maintsy tanteraka zay teny nataon'i Jehova Andriamanitrao ao amin'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen.